fa tia ny fanamasina apetraka amintsika mihitsy androany alohan'ny zavatra rehetrarehetra mba hisaotritsika tsy izay zavatra tsy azo ny atonga antsika hitanondrika tsy izay zavatra tsy mety sy tsisy ny atonga antsika iondrika sy tsy ame voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Fa zay zavatra misy zay zavatra ataon'ny tompo zay zavatra rehetrarehetra eo amintsika dia ataovitsika isaorana an'Andriamanitra. Paul dia miteny mihitsy any amin'ny Tesaloniana any hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa malahelo ny fon'ny tompo raha nomen'ny tompo anao zanany. Ary ianao tsy mandray azy atao ahoana ny alahelo ny ray amin'izany rehefa tsy ao anatin'ny fankasitrahantsika rehefa tsy ao anatin'ny fitiavantsika ny fo ny teneniko ny saina ny ao anaty ray manontolo hoe misaotra anao Jesosy amin'izao fiainako izao, misaotra anao amin'izao zavatra hitondranao azy zao, misaotra anao amin'izao amin'izao présent zao mahay misaotra ohatr'izay ve tsika? Na inona mitranga na inona zavatra amseho ny zavatra diadavin'ny tompo amintsika dia ny fankasitrahana ny fisaorana ary fisaorana ny olona manodidina ihany koa rehefa misy tokony isaorana. Nalahelo ke Jesosy rehefa nisitrany ny boka folo lahy rehefa sitrana ny boka folo lahy tonga teo any ny boka folo lahy nitaraina daholo sitrano zay Jesosy tsy namila fila ary Jesosy tsy nitady tambony tsy nitady ninina fa hoe ndanonareo misasa ndanonareo tsy miteny ndanonareo miseho any amin'ny mpisorona ataovy ny fombafomba rehetra hanehoana fa sitranareo nahiratra masonareo lasa daholo izy folo. Firy mba miverina saotra an Jesosy? Ray. Ao anatin'le ray ve ianao? Ao anatin'le ray ve a? Fa hoy Jesosy hoe tsy sitrana daholo va izy folo nakaizany sivy motsy nisy afa-tsy tia olona ray ity va no nahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny vavaka rehetra ataontsika. Dia ny hoe ny vavaka rehetra ataontsika ny fangatahana ny betsaka sa ny fisaorana? Ny fangatahana ny betsaka sa ny fisaorana? Dia hoy zany hoe ka bitabe le mbola tsy azo dia betsaka ny fangatahana. Fa za tena miteny amintsika hoe ataovy fomba fiainantsika no misaotra, ataovy tena modely mihitsy, tena hoe fombanao mihitsy dia misaotra amin'ny zavatra rehetra, misaotra amin'ny zavatra rehetra, makasitraka tompo ny fitondranao fa la tsy araka ny eritreretiko ara, tsy araka ny fijeriko ara, tsy araka izay rehetrarehetra ny vinaniko ara, ay ny vinaninao zavatra hafa ary ny anao ny tsara. Fa rehefa zay no ataonao faly aminao ny tompo, faly aminao ny tompo mba tena hay akasitraka tsika. Ny rehefa misy olona mandefa SMS amiko rehefa jereko na SMS amin'ny le resaka tory teny zany io dia tonga ao ny SMS fa zay SMS tonga mangataka an'izao, mangataka an'ity, mangataka an'ny zaroa, zany hoe zany hivavaka zany angataka an'le izy amin'Andriamanitra mba ho etom-bavaka fa mba izao, mba etom-bavaka fa hitsy, mba etom-bavaka fa hitsy, miandry any mba SMS tonga hoe misaotra ny tompo fa nisy an'izao, misaotra ny tompo fa nisy an'itsy. Malahelo ny fanahin'Andriamanitra fa tsika olombelona tsy mahay misaotra, tsy mahay makasitraka, tsy mahay tena hoe manaiky a Jesosy misaotra fotsiny, tsy misy. Ary zay ny mahatonga an'izao fotoan'izao sy ny fizarana hoe hiverenantsika mihitsy amin'ny tena loharano amin'ny Baiboly, hiverenantsika mihitsy amin'ny fahafantarantsika an' Jesosy hoe ny fiainana miaraka amin'i Jesosy dia tena hoe fahafahana ary fisaorana. Ny fiainana miaraka amin'i Jesosy dia tena hoe fisaorana mandrakariva mipolo loatra. Mifaly ny tompo rehefa mivavaka sandratra ao tena fa afaka feno fisaorana sy feno fankasitrahany, fa tsy afaka ny teny mihitsy ho hainao anatrehan'i Jesosy hoe tsy hitako izay zavatra afaka hisaorako, tsy hitako izay, tsy afaka hiteny an'izany ianao. Ary tena apetraka ny fanahy-masina amintsika mihitsy zany androany hoe hay hisaotra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Hay hankasitraka amin'ny zavatra rehetra. Fa nanontany a Jesosy hoe aiza ny sivy, napetraka Jesosy mihitsy zay gratuit ny famonjena, gratuit ny fitahiana, gratuit ny fanasitranana. Fa hoy Jesosy avy hoe fa aiza ny sivy, tsy isy afa-tsy tia hafa firenena ity ve mba misaotra miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra? Hafa firenena ary zany. Ina no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Dia ny hoe ny androm-piainanao mandritra ny latsinainy ka hatramin'ny lahady
ny zavatra lokony vavanao, zavatra saintsainao, zavatra teneninao. Misaotra ve? Faly ve? Mankasitraka ve? Sa isan'le menimenina foana isaky ny tafahoana? Isan'le menimenina foana hoe tapaka indray ty jiro ty. Raha mason'olona aloha dia efa tsy rarina, fa tsy miditra amin'izany sika fa ny tompo manao zavatra rehetra. Ovay izay. Pratika zany antsika miaraka amin'i Jesosy. Ovay izay mba hisaotra manomboka izao hisaotra. Misaotra tompo, mety indraindray mamitoe zavatra misy ke mety mafy be ny misaotra. Fa ozy ianao misaotra tompo fa na zao ary ny zavatra mitranga fantatra fa ao ambadika ao nao mitantana. Fa tsy mety tsara velantsika hoe misaotra tompo fa misaotra tompo fa nisy an'ity zavatra ity hoe mody misaotra ianao zany hoe mifaly nefa zavatra tsy araka sitra zavatra tsy nieritreretinao zavatra mampalahelo le izy dia tsara velatsi amin'ny tompo indray anao misaotra tompo tsy zay ny tadiavin'i Jesosy fa hoe misaotra tompo fa na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainako fantatra anao fa ao ambadika ao ary tsy mbola tapitra io fa mbola mitony fiainako miaraka aminao fa ny fiafarany dia fanjakana ny fiafarany dia hevitra atonga inona fiadanana fa tsy loza zago za tantely zay ratsy eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy mieritreritra zavatra ratsy amin'ireo zanak'ireo mihitsy fa zay tsara foana no eritreretiko dia ahoana ozy ny tompo ianareo raha ina ratsy ary ianao ry tantely na ratsy ary mahay malala mieritreritra zavatra ho an'io zanako ao io za ve ho ambakan'izany ozy tsy karakaran'ny zanako ve amen apetraky ny tompo aminao mihitsy zany ny tebitebinao ny fisalasalanao ny fanahinao sy ny sisa aoka hivadika fatokina amen aoka hivadika fisaorana aoka hivadika fankasitahana hoe tompo matoky anao zato isan-jato tsy zatsony ny teny tsy zatsony ny baiko tsy zatsony ny amariparitra fa aloha ianao ny mamariparitra iza moany amariparitra iza moany andamindamina fa ny tompo raha lasa anabavy aty anao io tena lazaiko anao Jesosy ty anao io fapetrao aminy zato isan-jato ny fitokisanao amen apetrao aminy zato isan-jato ny fitokisanao fa voaozina zay olona matoky olona voaozina zay manao ny tenany sandriny nofony iankinany fa tsy miantehatra amin'i Jehova fa ianao afaka miantehatra aminy so dia ianao sao dia za tsy afaka miantehatra ntsony fa feno listra mbola tsy feno listra mbola afaka miantehatra aminy ianao mbola afaka miankina aminy ianao dia misaora azy amin'ny zavatra rehetra raha vao misy monomonina eo akaikinao eo raha vao misy menimenina ny amin'ny fiainana sy ny sisa eo akaikinao eo rehefa tsy zakanao dia mialahy fa aza miara miresaka aminy sy hitako misy an'zaoko sy izao indray tiako misy an'izao indrayko ny fanjakanao dia fanjakan'ny lanitra halleloia ny irainao dia tompon'ny lanitra sy ny tany ny miandany aminao dia le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary aoko imolotra ao ilaza fiderana ilaza fisaorana ilaza fankasitrahana halleloia mba tsy nisan'le sivy ianao na azo fitahina na azo fahasoavana na azo famonjena na azo fanambinana na azo fanasitranana dia tsy hahisaotran'i Jesosy halleloia tsisy resaka ambadika mihitsy zany resahako zany tsy resaka hoe volana fitaovana omenao tsy zany mihitsy le izy fa ny fonao mahay misaotran'i Jesosy isan'andro ny fonao tena hoe faly mihitsy any amin'i Jesosy mankasitraka mihitsy any amin'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ataony amin'ny fiainako na ny azo na tsy azo tsisy zavatra ambadika ho azany resahako zany fa ny fonao ao anatinao mahay mankasitraka ny vatanao mahay mankasitraka ny sainao mahay mankasitraka ianao ravoravony amin'i Jesosy halleloia fa raha ianao malahelo eo anatrehan'i Jesosy ianao malahelo ianao kivy ianao reraka ketraka ataonao ahoana ny hitaona olona raha izy hoe kay ve ny ao aminareo amin'i Jesosy tao kivikivy sy ketraketraka sy malahelo ianao ke ny vavolombelon'i Jesosy ianao ke ny epistily velona ho vakin'ny maro ka aoka azavy eo amin'ny olona ny fahazavanao hoy Jesosy any amin'ny toriteny tao an-tendrombohitra mba ankalazany an'ny iray zany hoe amin'ny alalan'ny ahitan'ny olona ny fiainanao ny tokony hatonga ny olona aninona hisaotra an'Andriamanitra ankalaza an'Andriamanitra fa tsy hatonga ny olona hempotra hoe ohatra fa ahoana izy ty avaozy
Avaoza ny fahalorantenanao an Jesosy, avaoza ny fanarahanao an Jesosy, avaoza ny fijerinao an Jesosy sy ny fomba fijerinao an Jesosy sy ny fahafantaranao an Jesosy sy ny amin'ny fitantanana an Jesosy. Alléluia. Fa maître io Jesosy io, maître io Jesosy io. Mpampianatra zany a, maître zany a, matoa zany maître zay fa manana maîtrise zay, mafy ny zavatra rehetra. Ranomasina raha teneniny a mitony. Azonao ve zany? Rivotra sy ny ranomasina roa izy baikony dia manaiky azy. Ny devoly raha mitalao amin'ny mihitsy hoe karangafa mba alefaso ary amin'ny kisory zay. Ny kisoa koa mola an Jesosy. Nanana ny fahefana nandefasana ny devoly tany amin'ny kisoa. Fa tsy nandeha ny hery izy hoe anisa kay reto kisoa reto e. Mba hera kely mba alefako ato amin'ny reto kisoa reto ty fanahy maloto ty. An Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Halleluja. An Jesosy ary tsy mierana amin'izy amin'izy izy. Fa zay tianao ampiasaina dia ampiasainy. Halleluja. Dia inona ny atahoranao? Ianao anisa? An Jesosy. Dia hoy Jesosy zay rehetrarehetra anahy dia anisa koa. Anao avokoa. Ka inona ny atahoranao? Inona ny mampanahy anao? Inona ny mampitebiteby anao? Inona ny mampimenimenina anao? Tandremo. Fa varavarana misokatra idiran'ilay ratsy ny fimonomonomana. Varavarana misokatra idiran'ilay ratsy ny tsy fisaorana. Varavarana misokatra idiran'ilay ratsy ny tsy fahaizana mankasitraka. Halleluja. Fa zany tiany Jesosy. Olona mahay mankasitraka. Olona mahay mankasitraka. Raha milahatra eto tsika raha eto anatrehan Jesosy tsika tsy afaka nisy teny mihitsy hoe nareo manana isaorana fa zay tsy manana isaorana. Tsia. Mahazimbazimba an'Andriamanitra tsika raha izany. Ny amin'ny ho avy ara dia isaory an Jesosy. Halleluja. Andramoge fomba fiainanao zay. Raha mbola tsy fiainanao, andramoge zay. Raha efa fiainanao zay a, ianao raha teo rehefa afaka hijoro vavolombelona amin'izany fa toizo. Raha efa fomba fiainanao zany, fantatra fa misy miainana zany eto ary tena hoe vavolombelona azo tsapahi-tanana mihitsy. Ny amin'izany hoe fiainana mahay misaotra, mahay mankasitraka, mahay tena hoe mankasitraka an Jesosy foana. Fa zay fotsiny. Lavo amin'ny anaran Jesosy. Ny fanakianana, fimenomenomana, tsy fankasitrahana, fa manomboka androany isaory Jesosy. Amen. Manomboka androany isaory Jesosy. Tsisy frazy amboarina be io. Sao dia zany mba ampianaro misaotra. Tsisy ampianatra anao misaotra mihitsy. Fanamasina Jesosy malala mampiteny anao tonga dia mahay misaotra ianao. Fa tsy anao korina fisaorantsika. Amen. Tsy anao formation ana fisaorantsika. Ary rehefa ao anatinao fanamasina, rehefa sokapahan'ny tompo ny masonao mahay misaotra ianao. Tsisy formule. Fa tena misaotra fotsiny. Tsisy koro. Fa tena misaotra fotsiny amin'izay fomba fiteninao, fomba filazanao azy. Fa zay le naturel ohatran'izay, le tsotra ohatr'izay ny tiany Jesosy. Le tsotra ohatr'izay ny tiany Jesosy. Amen. Ahoana? Ao tsara? Tsara ny tompo. Maraiky fitantanana ianao. Mbola matoky azy ianao. Mbola anamafy ny fitokisanao amin'ny Jesosy ianao. Hoe tena mbola lasa ihany zao Jesosy a. Amen. Raha mbola misy tsy nanamafy fitokisana, raha mbola misy tsy niditra tao amin'ny Jesosy mihitsy anao dia mba hiditra ianao androany. Ary tsy hivoaka intsony. Ary ianao zay efa ao a, zay zavatra mbola tsy hita maso, zay mbola tsy nirenesin'ny sofina, mbola tsy nilasaka tao am-po no oman'ny tompo an'izy. Ho an'izy asy io te andraso aloha fa jereo tsara. Aizaka izay verset zay? Isa mahay izay verset zay? Hoe mba jereo kely zay verset zay zafady. Zay tsy mbola hita maso, tsy mbola ren'ny sofina na nilatsaka tao am-pon'ny olona no hoe fanoman'Andriamanitra. Aiza le izy? Alléluia. Misy tena fahamarinana goavana mila mipetraka eto androany ary raisinao anafaka anao. Fa misy condition primordial fepetra ambony rindra noho ny fepetra rehetra. Atonga an'ilay mbola tsy hita maso
tsy mbola renesy ny sofina tsy mbola latsaka atao ampon'ny olona homaniny ho anao aiza le izy hita korintianina voalohany aiza moa le baiboliko zay sady tsika za mila mianatra baiboly mila malala verset biblika tsara tsika korintianina voalohany toko faharoa korintianina voalohany toko faharoa andiny fasivy misaotra any amin'ny Isaia any le izy fa korintianina le izy avy any amin'ny Isaia zany le izy niraisina atao amin'ny korintianina so ny voasoratra fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reniny sofina na niditra atao ampon'ny olona na inona efa fanamboarin'Andriamanitra ho an'iza avereno hoe ho an'iza dia ahoana ty azy venao zay mifepetra fa tsy atao fotsiny izy ho antsika rehetra ho an'ny olona rehetra tsia misy fiavahana zay tsy mbola hita maso na reniny sofina na niditra atao ampon'ny olona efa anamboarin'Andriamanitra nomany ho an'iza ho an'izay ty azy za iray havana malala zay le izy ho an'izay ty azy ho an'izay ty azy venao amen 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 dia zay rehetra tsy hita maso zany na reniny sofina na latsaka atao ampon'ny olona efa nomany Jesosy ho anao dia mahaiza mankasitraka rehefa mahazo fa fepetra hoe ty azy anahatra amin'ny arivony andro ary tsy tapiseto ny resantsika ny hoe ty azy io fa mila olona ty an Jesosy tompoko ty an Jesosy voalohany fitiavana an Jesosy dia fankatoavana raha misy ty a dia hitandrina ny teniko izy dia mitohina avy hoe ary ny raiko ty azy azodareo ve zay fankatoavana n'Andriamanitra fa ahoana moa ny alalanao ankatoa azy raha tsy malay ty tenty anao hoe inona le sitrapony inona le tiany halleloia zay fotsiny fepetra ty an Jesosy fenao ty azy venao ty azy zany ianao dia ianao babony ianao ty azy ianao dia tsy manao mampalahelo azy intsony ianao ty azy ianao dia tsy manota sasa intsony ianao ty azy ianao dia tsy monomonina intsony ianao ty azy ianao dia tsy miteniteny foana ianao ty azy ianao dia manontany foana ahoana Jesosy inona indray ny tokony ataoko ahoana Jesosy inona indray ny tianao atao aiza indray ny tiako ale inona ny akanjo tokony anaovako mety ve Jesosy ty akanjo ty raha tsy mety ty esoriko fa zany tena anao fa mamaly anao Jesosy ianao tsy namaly anahy izy keo mety ve Jesosy raha ty kiraro ty mety ve Jesosy raha makaria nannaria isan'andro zany le miaraka amin'ny Jesosy communication ohatra zany connexion ohatra zany fa tsy rehefa lahady ihany vao Jesosy rehefa angataka zavatra ihany vao tsy pneu de secours ange Jesosy Jesosy ange tsy boîte pharmacie fa Jesosy zany tena Jesosy rôle tsy voatery angataka zavatra manatona an Jesosy evotsiny hoe andaotsika andeha indray Jesosy aloha andeha akabusy anike dia efa miresaka an Jesosy ody indray aloha Jesosy fifandraisana communication connexion fa ny religion ny ohatr'izay ny religion rehefa lahady fomba fivavahana ny religion resaka endrika ty ivelany religion resaka tahotra be dony raha tsy mivavaka dia tao ny vavaka indray no fa beda raha vao tsy mivavaka ny religion tsy maintsy vakina ho ny ty baiboly ty betiny dada sy mama raha tsy mamaky an'ity zany ny religion fa ny miaraka amin'ny tompo tsy risaka bedy sy tsy bedy zany tsy asaina mamaky ary ianao sa tsy maintsy hamaky baiboly fa tiako Jesosy tsy asaina mivavaka ianao tena ianao indray na ovononao ary tsy maninona fa za hivavaka foana fa tiako Jesosy amen zay le zavatra tetaviny tompo fa io religion atoko mpivavahana io na animba atsika io na motika atsika io amen na animba atsika mihitsy io ary mbola na mielombelona ny fotsika io na mibelombelona ny filasika io satria manatontsika par intérêt tsisy afaka mandaha zany par intérêt ny anatonana an Jesosy satria raha vao tsy manatona an Jesosy tsy mandeha ny asa
satria raha vao tsy manatona an Jesosy sao dia sahirana ny ao tokantrano. Raha molo ohatr'izay tompoko dia par intérêt be ah. Fa marina aloha zay raha tsisy an Jesosy io a. Zéro. Fa tokony hiakatra ambonimbony le fatakaranao sy le fietreretanao an Jesosy hoe Jesosy ane tsy resaka fivahan'ny olana sy fahazona zay dia davina fotsiny e. Fa tena hoe Jesosy en personne fotsiny mihitsy ny ilaiko e. Zay nge le am Jesosy e. Mba ho takatsika tsara zany. Mba ho takatsika tsara fa ibetsaka zay ny zarena teto hoe ile Jesosy io tsy formule masika fotsiny hoe tena misy problème mandray fa aleo aloha miteny hoe Jesosy. Zay zavatra ataon'ny olona amin'izao fotoana. Formule magique Jesosy. Ha? Solution mazi fotsiny Jesosy hoe Jesosy. Ha? Autocollant apetaka eny amin'ny tomobile Jesosy. Marika kely apetaka eny amin'ny tomobile Jesosy. Teny soratra masina apetaka eny amin'ny kopy Jesosy. T-shirt misy soratra Jesosy. Anaovako ty t-shirt ty amin'izay tsisy zavatra manjoa. Nga zany fanompotsapy zany. Tena le t-shirt jésuine nanaovako dia tsy naninona. Be da be eny ohatr' zany e. Asiko soratra hoe mahery ny rahan Jesosy eto am-baravarana eto dia tsisy mampaninona anay. Nefa ny fonao tsy eo am Jesosy. Ny sainao tsy eo am Jesosy, ianao tsy nateraka indray. Jesosy tsy mpanjaka ny fonao fa formule tompo Jesosy tompoko tsy azo fitapitahana ohatran'izany a. Halleluja. Tsy azo ampampoarina ohatran'izany Jesosy a. Ny olona ny afaka fitahantsika ohatr'izany. Hoe tena feno ny stade 3000. Fa reo rehetrarehetr'ireo Jesosy tsy ato. Fa Jesosy a sokavana fotsiny paosiny Jesosy akana vola. Domina fotsiny Jesosy a androtsaka. Ela zay foana jackpot. Androtsaka fotsiny hoe pang. Dia mboratsaka ling. Amin'ny sabotsy indray e. Dia ny latsinaiky hatramin'ny lahazoma nefa fahotana ao ihany. Ny fosafosa ao ihany. Ny langa ao ihany. Ny tsy fitiavana ao ihany. Ny fitiavana zao tontolo zao ao ihany. Dia tonga indray sabotsy formule Jesosy. Jesosy indray androany e. Kody Jesosy indray androany. Latsinainy sy talata kody hafa mihitsy. Kody tectonique, kody slim, kody pataloha moulant, kody t-shirt. Dia tonga indray sabotsy na lahady misy ara tsy mivadika kody akory a. Ambola iny ihany kody vestimentaire latsinainy ka hatramin'ny zoma tsy maninona reo ampiangoana tsara Jesosy raha lafa tsara Jesosy raha nabavy a comprendre anao izy a. Dia le ferina fahotana, le ferina ny akanjo mamofady, le ferina ny fomba fanao tsy mety rehetra. Aoko fantatsika androany fa mendriky nohajaina io Jesosy io. Mendriky nohajaina ambony, tena ambony rehetra io Jesosy io. Aoko fantatsika androany fa io Jesosy io ny tompony zavatra rehetra. Afaka manala ny ainao zao dia izao io raha tiany alana. Fa ataotsika kilalaotsika eto Madagasikara manao kilalao an Jesosy mihitsy. Kilalao Jesosy, divertissement. Mifandimpo manao kilalao amin'ny Coliseum. Fandimpo manao kilalao ao amin'ny Antsahamanitra. Fandimpo manao kilalao ao amin'ny Roxy. Coliseum. Tsy hitako izay lazaina e. Tena mieponiepona ny atao boky hoe lalaovin'ny olona fotsiny Jesosy. Tsy fantatry ny olona ny fahalehibeazan'io Jesosy io. Fa raha io no mamingana fotsiny indray mandeha dia maty e. Fa saingy be famindrapo izy. Be famindrapo izy. Raha tsika manota amin'ny herinandro iny ny faiziny indray mandeha dia vita e. Fa ao ny famindrapony. Ao ny famindrapony. Ary tizy dia miandry. Fa kilalao le Jesosy. Kilalao le Jesosy. Lasa mandindy sy manao chorégraphie fotsiny. Dia mivarotra sakafo, mivarotra gâteau, mivarotra lasopy, mivarotra vary. Dia maka bie. Dia manao t-shirt avy eo. Dia manao tenue. Dia manao akanjo lavalava. Dia mihira. Dia gospel, dia chorale. Formule eto ambava. Ity firenena ity manaja ay amolo ny fanofony. Lavitra tsy ao Jesosy. Rehefa jerena dia tsy ao Jesosy.
anao tsirairay avy zay tonga eto mba hiovana e zany androany mba hiovana e zany androany mba tena andrianinao Jesosy takan'le ireny hoe tu es le maître de tout mon être ianao zany ny tena mpanapaka ny fiainako ary za te ho araka zay tianao ohatran'izay tianao inona ny tianao amiko Jesosy fa tsy hoe tiany any tiako Jesosy mandeha amin'izay ny lista A de grand A fa ao amin'ny grand A avy eo misy petit 1 petit 2 petit 3 de vita ndray grand B zay tiako Jesosy tsy zany mangina mihitsy aloha amin'ny Jesosy arotany daholo de hoy izy ianao hoe inona ny tianao Jesosy d'accord inona ny tianao Jesosy inona ny tianao Jesosy inona ny tianao ataoko inona ny sitraponao ny ahafahanao malala an'izay mivavaha mandrakariva mivavaha mandrakariva ny ahafahanao malala an'izay eno ty tenin'Andriamanitra ty mihitsy raha tsy ho mifanamasina voavily koa satria ty ihany ny ampiasain'ny devoly amin'ny tahana asika ty ihany ny ampiasain'ny devoly amin'ny tahana satria rehefa nakafanahany Jesosy ny devoly de inona moa no nalainy tenin'Andriamanitra ihany no nalainy de rehefa namaly azy Jesosy de tenin'Andriamanitra koa namaliany Jesosy azy raha be ke zany e fitaka be zany le eto amin'izao tontolo zao ty fitaka be ty fivavahany ty satria ampiasa tenin'Andriamanitra daholo de ozy asika izy mamaky baiboly izy lazainy eo tena ao anaty baiboly daholo fa tena araka ny baiboly ve amindra fo amintsika Jesosy alalatsika ny tena marina ao anatin'ny saritsary marina satria ny tompo tsy manala ny tsiparifary amin'izao fotoana fa mifangaro ny vary sy ny tsiparifary mandra-piavan'i Jesosy de mifangaro foana ny vary sy ny tsiparifary fa mila ny famindram-pon'i Jesosy itsika mila ny fahasoavan'i Jesosy tsika mila ny fiantrahan'i Jesosy tsika mba ty fanamasina ny ianao ho fianoan'ny fanamasina ny ianao ho tariany enao ary tsy ho voagezan'olombelona tsy ho voagezan'olombelona tsy voagezana rafitra tsy ho voagezana fombafomba ary tsy ho ao amin'ny hevi-diso halleloia averiko ihany zay satria zavatra ato ihany ny alain'ny olona milina azy ohatra zao hoe voasoratra ato ny fahafolo-karena zay foana moa ny teneniko voasoratra ato ny fahafolo-karena de rehefa voasoratra ato de tsy maintsy ataonao zay fa voasoratra ato ny fahafolo-karena fa arao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tantara atao amin'ny baiboly fa rehefa tonga tao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy tamin'ny andron'ny Pentecoste tamin'ny andro nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tritra ny efitra lamba tritra ny rideau manasaraka ny toerana masina indrindra sy ny toerana masina sy ny kianja tritra iny noho n'inona noho ny rany Jesosy noho ny rany Jesosy zay hoy Andriamanitra vita e ampy zay tsara madio zany raha zany tsisy betiny zany tsisy loto zany de ao ambadik'io raha io tantely ao ambadik'io raha io i jaune ao ambadik'io raha io rija ao ambadik'io raha io daholy io ny hitan'ny tompo mahadio zany raha zany vita ozy tritra ny efitra lamba vita ozy Jesosy tapitra ny fanekena taloha miditra fanekena vaovao ary rehefa tonga ao amin'ny fanekena vaovao tsy ambany lalàna intsony fa ambany ny fahasoavana ary rehefa ambany ny fahasoavana tsy ao intsony ny fahafolo-karena amen jereo arak'izay foana rehefa mamaky baiboly ianao tao ambany lalàna ve zany raha ambany lalàna zany tsika zao efa ambany ny fahasoavana tsy zay intsony no mitondra atsika fa tsy hoe anaty baiboly zany de atao daholy fa toy izy hatramin'ny farany baiboly fa misy ny nahafatezan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana midika zavatra entitra zavatra goavana ho amintsika zay tena manafaka atsika mihitsy satria ny tao ambany lalàna de zao zany miezaka ataoko daholo ty rehetra ty ataoko daholo ty rehetra ty amonjena anahy tsy mahazo mandeha atrafo mihitsy aho rehefa sabotsy tsy mahazo mandeha bus aho rehefa sabotsy tsy mahazo mahandro aho rehefa sabotsy petraka fotsiny aho rehefa sabotsy reraka be ianao izany efa reraka nanao an'za de raha vao misy zavatra atao kely zany tsy tokony vidy mofo zany ianao sabotsy de tsy mahazo vidy ianao sabotsy ioko
fa raha vao mividy ianao dia tsy mahazo famonjena zany hoe ianao no miezaka manatona ho voavonjy azotsika santionana izay dia manao zavatra rehetrarehetra androsoana eo anatrehan'Andriamanitra napetraka ny lalàna anehoana mihitsy fa tsy vitanao io lalàna io azotsika ve anehoany tsy vitanao io lalàna io ary ny tsy fahavitanao an'io no namonoana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa raha ianao zany mbola miezaka araka ny lalàna ary teo amarinina araka ny lalàna manao tsinitsinina an'izy ianao zay le maty teo amin'ny hazo fijaliana tsinitsiniavinao zany iny fa ianao zany mbola rôle azotsika ianao no mbola rôle dia zavatra ataonao ahoana le nisy ny vavaka tao amin'ny tempoly a tamin'ny herinandro moa misy ohatran'ny teny an'iny dia vavaka le fariseo dia ozy izy hoe dia nivavaka le fariseo nivavaka le mpamory hetra dia ozy le fariseo misaorina anao Andriamanitra fa tsy tahaka ny olona rehetra sy ohatran'ny mpamory hetra io fa za mifadianina isaky n'izao za mandony fahafolo-karenako tanareo zavatra netiny inona ny zavatra netiny ny zavatra ataony ny zavatra ataoko za mifadianina isaka sabotsy zay mifadianina za koa tena tsy diso mihitsy ny any fahafolo-karena fa vao misy tonga eo dia efa ajanona aloha ny fahafolo nomena ny tsy haiko na iza le omenao azy ihany fa mahazo amery izy zao ny anao inona dia atao daholo ty rehetra ty misaotra anao Andriamanitra fa no ny tonga teo le mpamory hetra dia izay tena mamindrafo amiko mpanoty izy ary tsy sanjery akory fa niondrika tsisy ninona netiny teo anatrehan'i Jesosy tsisy ninona netiny teo anatrehan'Andriamanitra fa nangataka famindrapo izy hoe raha za dia tsy mahefa ninoninona dia ozy ny tompo hoe iny a mpamory hetra iny a nidina ho any an-trano dia efa nao marinina fa le ray tsisy namarina anazy mihitsy taovy ny ataonao zany fa ianao mavita taovy ny ataonao fa mavita ianao azonareo dia be da be ny eto Madagasikara mbola mametraka anao amin'io lalàna io karazany misy nareo mahalala zany ngamba fa tsy atoro fa samy manana ny fombany mihitsy samy manana ny fombany mihitsy fa tsika raha lasaina-bavy tsy ambany lalàna raha ny olona mbola ambany lalàna na izy zay na izy alazaiko marina mihitsy mbola anaty fahotana izy zay miafokafina fa tsy hitanao satria miteny mihitsy ny Romanina toko fahenina 14 izay raha tsy diso ah ny ota tsy anakery aminareo satria ianareo tsy amban'ny lalàna fa amban'ny fahasoavana ny olona zay mbola amban'ny lalàna zany dia mbola maninona amin'ny ota mbola manakery amin'ny ota fa eo ivelana eo fotsiny izy mbola hitambody hitanao hoe fotsy midirehatra milamina fiteny mirindra zay atao fa ny ary efa vakiko fotsiny ny baiboly a ozy aho raha mbola ambany lalàna ianao mbola manakery aminao fahotana misy fijangazanganao misy fitsiritanao misy fahalotonao misy famitahana olona ao misy fangejana olona ao raha mbola eo anatrehan'Andriamanitra ianao ka lalàna no entinao hoe ty Andriamanitra fa navita an'izao zao ah raha lasaina-bavy simple be le ao amin'i Jesosy tsisy ninona entinao perta Jesosy ah raha misy miteny amin'i Jesosy hoe tsy perta tsy raisan'i Jesosy izy azonao zany sody anao dia tonga eo anatrehan'i Jesosy ka Jesosy zay nge Jesosy makeny ambobao isan-kalady zay ry Jesosy ao amin'ny firana sy ny fitendrena zay ry Jesosy mibatabata seza sy mandamindaminy tsy zany mihitsy ny anatonantsika an'i Jesosy raha lasaina-bavy a tsy zany mihitsy a tsy zany ny bazy hanatonana an'i Jesosy raha ianao tena hoe za mavita zao tena makeo amin'i Jesosy zay no afahako manatona an'i Jesosy za tena misali fito hoe za Jesosy tsy mavita ininona dia manatona anao tsy mavita ininona amintsika ve tsy ny salama ny mila mpanao fanafody tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ninona ny marary ary izy tsy avy antso ny marina
fampanota hibebaka raha ianao zany marina hoe mandofa volon-karena mifadianina manao retirety manaja tsy manao pataloha manao sardo foana dia ino no entinao anatrehan Jesosy tsy fantatra akory ianao navaizana vaiza ozy tsy fantatra akory ianao navaizana vaiza be da be mety ho tafotoana amin'izany teny zany hoe tao miteniteny foana ty olona ty fa vakio ny baiboly jereo ny baiboly fa ny antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tsy vitatsika ny nanao ny sitrapon'Andriamanitra araka ny nofo sy araka ny lalàna tsy vita io lazaiko anao zany tsy vita io raha mbola misy miezakezaka sy makeo amin'i Jesosy mietreritra fa ny zavatra ataony amin'izay Jesosy azy fiereno teny zao mipetraha haingana fa besaka nefa teo besaka nefa niazakazaka sepotra teo fa nahitan'i Jesosy hoe off haika tsy manao ninino amin'i Jesosy fa vonjena fotsiny dia ianao koa androany tsy manao ninino amin'i Jesosy fa vonjena fotsiny amen marina ve zany sao dia be dia amin'izany tsy manao ninino amin'i Jesosy vonjena fotsiny halleloia tsy tena mamitaka tsy zay le ataoko hoe tany amin'le religion le resaka teo tsy any amin'le religion tsy religion mihitsy mavonjy raha lasaina bavy fa Jesosy mihitsy Jesosy en personne misy ato mila fitsarana be da be ato mila zioga miala be da be ato zioga ny lalàna zioga ny fampitahoran'olona zioga ny contrôle ataon'olombelona ça suffit amin'ny anaran'i Jesosy tsy contrôlen'olombelona zany ianao taiza ianao tsy hita tamin'ny lahady fa aiza zao ny voaloham-pokatrao fa aiza zay fanatitra nataonao aiza ny volanao aiza fahafolo-karenanao be dia anao marary ny zanakao aditra io vadinao io voatsy alohanao ndray fahafolo-karena dia maditra ndray io re olona dia avoko anao va taitra maditra olo ny vadiko aloha alefako indray le fahafolo-karena tena ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana tsy resaka zany miaraka amin'i Jesosy io fa averiko le tany amboalohany hoe Jesosy fotsiny tia Jesosy tsy navitininina raha zany jerenao Jesosy tsisy raisina tsy afaka miditra ao mihitsy tena na ty tanako ty ary hiditra na ny akikely koa raha tsy afa miditra ao satria masina loatra ianao Jesosy masina loatra ianao Jesosy miendrika ianao lehibe ianao tena sarobity ianao Jesosy ary tsy afaka hifandanja aminao mihitsy amin'izay tory-teny ataoko tsy afaka hifandanja aminao mihitsy amin'izay fahafolo-karena alohako sy ny amin'izay fomba fiakanjo amboariko sy ny amin'izay sakafo hoaniko sy tsy hoaniko sy ny amin'izay fotoana tandremako tsy afaka nisy eo anatrehanao amin'izany fomba zany rehetrarehetra zany Jesosy dia hozy ianao hoe reraka Jesosy tia Jesosy raisy fotsiny dia hozy Jesosy hoe zay nge nendrasako taminao efa ely fianao mbola miazakazakatsy alehanao dôly gauche alehanao droite alehanao ary foronona dôly ty rery ty zao indray ny ataonao aloha ivan'ny olanao tia indray aloha atao ao amin'i Jesosy raha lasaina vavy tonga dia milomano fotsiny ao anaty rano ao dia tsy miletika ny olona raha vao milatsaka anaty rano ka mipelipelika tsy mahay milomano dia maninona maty fa ny olona raha vao tsy mahay milomano milatsaka fotsiny ao tsy mipelipelika maninona tsy ngevana iny iza mitondra azy izy ve miezaka tsy letika rano fotsiny mitondra azy inona ny tiana tenenina amin'izay milomanosa ao amin'i Jesosy fotsiny tsy ianao mihitsy manao ny ezaka asika zay manomboka zao zany pratika hoany zay tokony hoanina rehetra ahoana manomboka zao zany tsisy asabotsy sy alahady d'accord isa minitra isa segondra tempolo ny fanamasina zao natoko fahefatra tempolo fanamasina ary ny tompo mitady vavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana fa tsy hoe eto tendrombohatra ty ihany no vavaka fa raha tsy mivavaka eto nareo dia tsy mety eny ambony tomobile dia mivavaka ao Jesosy halleloia ao an-dakozia rehefa manao sakafo ao dia mivavaka ao Jesosy eny an-dalana mivavaka ao Jesosy
tsy hitanareo milibere be ve zany manafaka be ve zany mitsana daholo ny zioga rehetrarehetra mitsana daholo ny fatotra rehetrarehetra mitsana asika ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana tompoko 100% an Jesosy fotsiny raha sina zany hoe auteur du salut ny nanao ny famonjena na nimita ny famonjena signature anankiray eo signature an Jesosy any fa tsisy hoe Jesosy de plus ery ambanimbany kely ry tantely Jesosy de un peu de tantely 100% Jesosy amen 100% Jesosy tsy hoe 100% 99% Jesosy 1% ho anahy tsia na hoe 99,5% Jesosy de 0,5% ho anahy mbola misy frère ihana sy febebony zany hoe misy 0,5% anahy ao anatin'ny famonjena io tsia mbola tsy teraka akory ianao mbola tsisy copie akory ianao famonjena efa vita ho anao azonao ve zany mbola tsisy akory ty planeta terre Saturne Jupiter sy ny sisa famonjena efa vita ho anao Jesosy Kristy halleluja azontsika ve zany azontsika ve zany famarinany tenin'Andriamanitra zany rehefa atritra io efitra lamby io tsy haiko 5 cm angamba ny ateviny lamby iny rehefa atritra iny de mbola miverina ny hidi ndray ve avy eo tsy nidy tsony fa mbola misy manjaitra iny tsisy fahasoavana zany fahalalana ndray de zairina ndray iny mivoata ho aingana vadika aty amin'ny pejy vaovao amin'i Jesosy pejy ny fiangonana mahery mandresy fahotana ao fahasoavana mandresy fahotana amen teboka anankiray tsara fantatra de ay fahasoavana zany tsy maninona zany fa afaka manoty raha lasaina bavy ny fahasoavana tsy midika hoe manota de mamela anao ny tompo tsy zay ny fahasoavana fa ny fahasoavana de zao noho ny fitiavan'ny tompo lasa tsy mahay manota intsony ianao amen noho ny fahasoavan'ny tompo tsy tianao tsony le sigara noho ny fahasoavan'ny tompo tsy tianao tsony le paraky noho ny fahasoavan'ny tompo tsy tianao intsony le fijangajangana sy ny fahalotondra noho ny fahasoavan'ny tompo lasa mitrie akanjo ianao ty ve manome voninahitra an Jesosy ve ty ve manome voninahitra an Jesosy ohatrany mampiseho vatana be ty alao ty ajanona fa tsy manome voninahitra an Jesosy zany iry zany ve manome voninahitra an Jesosy ve zany iry zany tiany Jesosy ve zany trano hoe fanamasina amin'izay mibaiko azonareo toany hoe vehivavy rehefa be voka ny vehivavy tsy zay tiany vehivavy atao tsonina atao fa zay tiany izy le zaza ao raha ohatra ka olona mifoka sigara foana aneo mahatsara ny zaza mifoka sigara sa tsy mahatsara de lasa fotsiny izy mandeha tsy forcé akory izy satria efa le zaza no baiko anatiny ao miala izy tsy mety amiko sigara io misy sakay eo ampisakafoanana tsy mety amin'ity zaza ty tsony le sakay ty tsy hoanina mandeha ny hira to de miala fotsiny le bevoka miala fa tsy mety amiko ty tsy forcé satria efa mainka izy hitan'le zanany ho azoko le zanako noho ny fitiavany an'le zaza noho ny fitiavany an'le zaza noho ny fitiavanao an Jesosy ko azonao ve zany noho le fanamasina sarobidy ao anatrehanao toy ianao tsy mety amiko tsony ny foka sigara tsy mety amiko tsony ny paraky tsy mety amiko tsony ny labiere tsy mety amiko tsony ny pince kely tsy mety amiko tsony satria nahoana efa misy puissance ao anatinao misy hery ny fahasoavana ao anatinao tsy anotanao tsony halleluja amen zany le fahasoavana ao am' Jesosy fa misy matsy mitory fahasoavana fa ozy izy hoe tsy afaka misigara ianao janonao ihany fa tompotompo ny fahasoavana mamela eloka anao izy tsy zay le fahasoavana tsy afaka am'le fijangajangana ve tsy afaka am'le mijery série télévisée tsy maninona mijanonao fa tompoka e fahasoavana de mijanonao ihany fa maintrano rehefa may ve ntrano ka raha mijanonao le olona may sa tsy may izy inona ny mila ataony miala de ny afahanao mivoaka raha lasaina bavy azo fijaliany Jesosy ny afahanao mivoaka fahasoavana halleluja tsy mahay manota intsony mandeha ambony rano amen ipetera mandeha be zany le teny ipetera rehefa nahitan Jesosy de ozy petera hoe matotoy izy aloha tsy matotoy fa Jesosy
ozy Petera raha ianao ary hoe alefaso aho mankany aminao avy arozy Jesosy Petera zany navita nandeha nambony rano teto tany dia tsy koa tsika dia anandrana hoe tongava amin'ny lahady fa andeha ambony rano tsika fa nandeha tambony rano daholo Petera zay le fampianaran-diso mamitaka zay zavatra tendro ny alaina fa fandehana ambony rano io zavatra hafa nandeha tambony rano Petera tsy niletika rehefa tonga any an-dalitra zao anontaniana Petera ahoana Petera iny nandeha tambony rano iny dia rehefa nandeha tambony rano Petera tsy niletika mihitsy anjery an Jesosy izy fa niletika izy aveo sa tsy niletika ina nampiletika azy jery an'le manodidina safotofoto jery manodidina safotofoto hoe io tena tsy ampy ny karama farany volana jery koa na tsy ampy ny karama farany volana latsaka ianao ianao rehefa mitena izy ampy foana io mandritra ny farany volana tsy mijery misy ianao amin'ny rano ampy io raha lasena vavy tonga ana premier mbola ohatra ty le tamin'ny farany volana tamin'ny volana mbo mbola misy an'ity finoana halleloia mandeha tambony rano Petera tsy nijery ny olona zany rano dia nandeha fa nohon'izay Petera tsy nijery an Jesosy gro nianjery ary rehefa saika nianjera sambory a Jesosy asamborina Jesosy any zany fitiavan Jesosy raha lasaina bavy zao koa mandeha ambony rano sika atao tany miaraka amin'ny Jesosy raha vao nofonao jerenao hoe za ty ranga mandaika foana za ty to masika foana za ty to mandaika foana za ty to tia mijangajanga be za to tena mbola tia an'le série télévisée sy le hirahira zao tontolo zao rehefa mijery anao raha latsaka eo anao ozana hoe za fa olom-baovao amin'ny Jesosy amen rehefa olom-baovao amin'ny Jesosy dia mijery an Jesosy fotsiny Hébreux 12 mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy zay le izy mijery an Jesosy satria tsy ianao nge manao ny asa azosika fa Jesosy manao ny asa Jesosy manao ny asa tritra ho any efitra lamba tsy nidy tsony io ary rehefa tsy nidy io ahoana ozy fahasoavana anampy fahasoavana grâce sur grâce grâce sur grâce mandeha ambony fahotana zay nge lazainy Jesosy nareo anitsaka maingoka anitsaka menarana anitsaka ny lioana tanora sy ny vipera inona ny dikan'izany tsy hoe andeha aka lioana antsika andao hitsahantsika ny lioana sao dia kakeriny lioana eo ianao so hoe andao aka vipera dia hitsahana ny vipera tia ny tenenina dia izao ny fampianaran-diso rehefa ao amin'i Jesosy ianao tsy azo ny fampianaran-diso toy intsony hitsahanao amin'ny anaran'i Jesosy zany amen satria ny menarana no nandiso tao amin'ny Sahedena dia amin'izao fotoana mbola be da be ny menarana fa Jesosy ny tena hoe hitsahanareo menarana amen hitsahanao fampianaran-diso rehetra mamitapitaka anao hitsahanao ny fakapanahy hitsahanao fizahato rehetra hitsahanao ny filany nofo rehetra satria efa misy hery vaovao anatinao dia ny fanamasina fahasoavana azontsika ve zany teny zany azontsika ve zany teny zany androany avitsoro mihitsy ny volant hoeto Jesosy adaraboko amin'izay ty fa reraka azonareo fa ianao mbola miteny hoe tsy vitako io rangahy zavatra anankiray andiovan'i Jesosy tamin'ny ranontsika olom-baovao teny zavatra faharoa ny azo fijalian Jesosy koa mahatonga atsika olona vaovao zay ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny anamarinana atsika zay ny anankiray dia ny faharoa ny atonga atsika olona vaovao dia io azo fijaliana io daholo zany amen tiana zaraina amintsika zany tiana zaraina amintsika zany hoe fantaro fotsiny zay famarinana zay fa Jesosy miteny ho fantatrareo marina dia maninona aveo marina manafaka anareo tsy ho andefo ndraindray ny olona mandroka devoly mandroka devoly mandroka devoly tsy mivoaka mihitsy le devoly satria tsy ilaina nandroana devoly le famarinana fotsiny mila fantatra le olona afaka izy fa ianao roanao le devoly le olona mbola tsy mahalala ny famarinana mbola misy devoly mahery kokoa indray miditra aveo amen tsara Jesosy tompoko tsara Jesosy tsara Jesosy zay le lazaina teo hoe rano Jesosy réglé ny fahotana rehetra vitanao ao d'accord zay na inona vitanao na firy vitanao na vao tamin'ny maraina ary rehefa mino ny rano Jesosy ianao vao vela heloka ianao 100 isanjato zay anankiray fa tsy ampy zay ty vao vela heloka ianao
tonga indray anao raha pisy dia ifona indray fona indray Jesosy fa voavelany heloko dia nanao indray aho tamin'ny maraina dia mifona ianao voavelany Jesosy amin'ny rano indray iny fa tsy reraka ve anao ifona foana sa hoana misy famarinana mila fatatsika toy an'izay zavatra zay ianao rehefa mifona dia mamelanao foana Jesosy mamelanao foana Jesosy fa ianao koa reraka avy hoe mifona foana veranga ifonana indray ity zavatra tatao ty dikan'izay mbola rehefa inona zay zavatra verimberina dia mbola inona izay mbola lalàna izy zay azonareo mbola lalàna zany izy zay hoe androany ianao mandainga dia anao fa mitomany amin'ny fona sy voavelana Jesosy ny heloko tonga indray rapisy mandainga indray ianao lasa miodikodina le izy lalàna azonareo dia iny lalàna iny koa any reglen'i Jesosy iny rehefa mifona ianao dia navelany fa le natiranao mihitsy koa no novainy Jesosy asika ve zavatra anankiroa zany nataony azy fijaliana ny anankiray aloha namela heloka zay rehetra vita rehetra tany fa ny faharoa le olona mihitsy novaina amen te olom-baovao ve ianao gratuit eo amin'i Jesosy te olom-baovao ianao inoy fa ao amin'i Jesosy mahatonga anao olom-baovao lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao reo ao amin'i Jesosy fotsiny zay ny zavatra faharoa ny dikany io azy fijaliana io le tena tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra iny a tsisy anaovana récupération an'iny azonareo tsy azo amboamboarina iny voateraka tsika d'origine mpanota zay voateraka dia d'origine mpanota fa rehefa tafahoana amin'i Jesosy amin'izay tsika le d'origine mpanota iny tsy amboamboarina iny oe ao fa amboamboarina kely tsy anota e tsisy raisintsika azonareo tsisy raisintsika dia rehefa tsisy raisintsika efa la tamin'ny herin'ny androany any mbola tiako toy izany io rehefa tsisy raisintsika vonoana mety amintsika azontsika izay vonoana ny mety amintsika satria io raha mbola io nofo io foana ny kitikitianao manota foana io fa dio a paralysena condamnena tsy hetsika ntsony ty dia izay koa le azo fijaliana hoe le tantely taloha etipo masika maloto ty fahotana tsy amboamboarina hoe sao fa amboamboarina ato hoe le tantely taloha io ny azo fijaliana fa antsio ao io maty io dia rehefa maty iny tsy raisina ntsony misy tantely vaovao mitsangana io azosika ve zany teny zany azosika ve zany teny zany marina zany a raisina amin'ny finoana zany a ahoana sy Paul ty Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana ary tsy zatsony no velona fa Kristy ny velona atao anatiko famarinana ray tena mila raisitsika zany mety efa fantatra ao zany ozy anao hoe sy efa élémentaire zany ozy anao fa élémentaire ve fa ampiarina efa bazika ozy anao fa bazika ve fa iainana ampiarina fa io solution an'io le manota foana io a ny azo fijaliana tonga dia manaiky maty miaraka amin'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana tsy zatsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko azontsika voaombo eo amin'ny azo fijaliana izao tontolo izao koa voaombo eo tsy mifankahita ntsony zay dia maty a fa raha maty fotsiny a dia perte azonareo fa maty a fa naninona tsangana tamin'ny maty halleloia zany fiainam-pandresena maty a fa nitsangana tamin'ny maty niaraka tamin'i Jesosy azontsika ve zany tiako zaraina amintsika mihitsy zany hoe misy amintsika matsy manota dia mifona manota dia mifona manota dia mifona mbola amban'ny lalàna zany lalàna nota fa rehefa tafahoana ao amin'i Jesosy tsisy manota dia mifona zany ntsony amen sao dia zany ahoana koa nisy an'izany fa zay misy le ao amin'i Jesosy hoe rehefa ao amin'i Jesosy a tsy lalàna aminao ntsony le manota tsy lalàna zany hoe tsy miverimberina aminao ntsony iny satria nisy lalàna vaovao ao amin'i Jesosy dia lalàn'ny fananaina zany zavatra resako amintsika zany a ao amin'ny romanina daholo zany rehetra zany fa vakio tsara i romanina io rehefa ao an-trano romanina toko favalo dia miteny mihitsy hoe
zay ao am' Jesosy dia tsisy fanamelohana itsony fa ny lalàny fanahanaina no nanafaka azy tamin'ny lalàny ota sy ny fahafatesana. Misy lalàna anankiroa asika ve zay misy lalàna anankiroa le lalàna anankiray fahafatesana tratra an'iny foana ianao ny olona rehetra manota dia anao koa manota fa rehefa tonga am' Jesosy ianao misy lalàna anankiray amboniny iny tsy manota intsony ianao satria efa lalàna ny fanahanaina. Azontsika ve zany azontsika ve zany maninona ozy izy ianao ndraindray ozy ianao fa tsy foana za zany tena mahatsapa mihitsiny hoe efa tandremako mihitsiny hoe zay zavatra fantatra hoe mampalalan'Andriamanitra tsy ataoko fa rehefa tezitra koa zany ndraindray dia ohatra hoe mahateniteny foana tsy hoe ao anatin'izay zao misy le hoe koho tandremako fa iza le koho io zay zao le mbola enao zay le anao zavatra tsy vitanao io ara-mbola anao hoe alao za hitandrina tonga dia hoe za Jesosy tsy maty ahy fa raha vao mbola hoe zay tandremako mihitsy tsy ianao nke zay ny anao azy dia rehefa voatandrina le izy dia ozy ianao hoe afaka nitandrina iza zay zany navita azy ianao zay navita azy dia tsy mety fa le izy zany fanahy masina tsy ianao ntsony fa Jesosy azonao le izy fa raha vao zay zany hoe nitandremako dia rehefa egal voatandrina dia zany vitako le izy voatandroko za fa raha ohatra ny tsy vita le izy tena tsy voatandroko misy le izy dia malahelo anao aveo tsy voatandroko. Tiako atongavanao anatin'le izy hoe za olombelona mbola nofo sy raha za tena mahatsapa hoe za tsy tanteraka fa rehefa mivavaka dia mangataka fifonana satria za rehefa eo amin'Andriamanitra tsy maintsy manadio ny tenako aloha hoe mangataka fifonana fananota ianao dia mahatsapa hoe misy zavatra tsy fahatanterahako ao anatin'ny tontolo andro hoe misy ny zavatra fa rehefa ariva ianao vao mifona amin'iny non indraindray raha ohatra hoe vao avy tezitra dia tena hoe Andriamanitra mamindrafo amiko dia tonga ny ariva ianao dia mifona indray tamin'iny dia isaky mivavaka zany dia mifona foana isaky mivavaka dia mifona ka tsy azoko hoe ozy izy ianao hoe rehefa manana an' Jesosy rehefa Jesosy ny ao anaty dia tsy tokony manota tsony fa le fananaina Jaona voalohany toko fahatelo zay naterak'Andriamanitra ozy izy maninona dia zanak'Andriamanitra tsy mahay manota tsy mahay manota tsy mahay manota azonao hoe zany tsy teniko zay fa tenin'Andriamanitra raiso amin'ny finoana zay naterak'Andriamanitra tsy mahay manota intsony satria ny von'Andriamanitra mitoetra ao aminy tsy ianao mihitsy manao azy fa alatsao fotsiny le teny alatsao fotsiny le teny rehefa milasaka amin'ny teny fakahitotsika tsy asitsika analizy be sy resaka be alatsao fotsiny teny inoko ty teny ty rehefa ao amin'ny tompo tsy mahay tezitra dia mandeha ambony rano fa matoa zay atezitra naninona tsy rano zay azonao le izy dia tsy ianao io zany mamitaka be io rehefa fiazahany tena hoe ezaka indray tsy ho tezitra dia rehefa tsy tezitra ianao dia bravo izy ianao fa navita fa tsy ianao mihitsy ny bravo Jesosy ihany bravo rano Jesosy ihany fa tsy ianao mihitsy aza fanamasina nazava loatsy kelikely fa mila famarinana mipetraka mihitsy zay hoe zay le ao am' Jesosy azoko le izy fa ndraindray le olona ndraindray miteny hoe nareo mpivavaka tony nareo mpivavaka tony dia ohatrany hoe zany hoe teren'le olona zany hoe anaraka hoe mpivavaka zany dia mandefitra amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zay ataoko zany dia ohatrany hoe sibolena foana hoe mpivavaka zany tsy maintsy ohatr' izao dia za kosa aloha tezitra ndraindray tena mahatezitra anazy zany dia mandra-pahatonga anao tsy tezitra dia ho ataon'i Jesosy foana zay Jesosy mihitsy ny anao an'le olona io ampiondray ozy Jesosy nareo mpivavaka reto mandrapa tsy tezitra anao ntsony azonao le zavatra ampiasain'i Jesosy ao amin'le zavatra tiany Jesosy hitestena zany ny olona rehefa tiany Jesosy ho afahana dia testeny dia rehefa afaka amin'ny testeny ianao fa izy ary za miteny zany ozy ianao hoe maninona tsisy dikany aminao ntsony dia ampandalovany Jesosy zay rehetra zay ianao
mpandonova jesosy n'izay rehetra mandra-pa tafavoakanao tao dia ho antsika rehetrarehetra koa zay be da be mety toedra raha miatra amintsika mety misy olona masorena sy mandreraka ao avelan jesosy eo mihitsy iny anamboarana anao tsy le olona novaina fa ianao miova amen tsy ny olona novaina fa iza miova maty azo zareo Kolosiana toko fahatelo hoe maty nareo dia fiainanareo miara-miafina ao amin'ny Kristy dia rehefa miseho Kristy iseho koa nareo ohatranazy azo zareo tsika zany miafina ao amin'ny Jesosy ianao raha vao mialo amin'ny Jesosy dia tezitra ianao raha vao mialo amin'ny Jesosy dia kizitina ianao raha vao mialo amin'ny Jesosy dia masika ianao raha vao mialo amin'ny Jesosy dia tia fahotana fa raha vao tsy mihetsiketsiky ao ianao fa miafinao Jesosy manao an'io atao daholo ty rehetrarehetra ty ampasika anao fa ianao mitsiky foana amen la atao daholo ty rehetrarehetra ty atezitra anao ianao mbola mideran'i Jesosy dia zay le lazan'ny olona avy hoe adaly ianao dia zay mahatonga ny Paoly miteny hoe ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay overy azonao alzain'ny olona dalako efa isahana ny tongony nefa mbola misaotra efa ataon'izao nefa mbola misaotra satria nahoana le azo fijaliana le Jesosy ao anaty no afitanany iny dia rehefa jeren'ny olona aveo dia hoe adaly reto dia zay hoe ny teniny amin'ny azo fijaliana fahadalana amin'izay overy fa herin'Andriamanitra amintsika zay hovonjena herin'Andriamanitra ao amintsika zay vonjena halleloia halleloia tena tiana zarena amintsika zay hoe herin'Andriamanitra tonga olom-baovao rehefa ao amin'i Jesosy amen ny azo fijalian'i Jesosy ny azo fijalian'i Jesosy ino izay ino fotsiny zay famarina zay zany hoe nareo misy réglazy mila atao fotsiny ao amintsika ao dia tonga ao amin'ny tena réglazy tena izy io tsy manotatsony mandray an'ilay famarinana amen afaka tonga dia libre be na hoay Jesosy ve afaka ataony tsy manoty ndraindray tsika mety tsara velatsi fotsiny fona Jesosy nefa ndraindray raha mety tsisy fonana so dia ozy ianao hoe trop zany so izy ianao tafahoatra Jesosy efa mamela heloka anaoko Jesosy efa manadio anao dia indraindray entiny ny fahazarana fotsiny dia mifona any hoe rehefa le alahady iny liturjia iny dia tonga raha voatarany amin'ny sivy tsy mahazo famelan-keloka vao hidiny trano dia le ao an-trano ao ihany mahazo famelan-keloka nareo le ty ivelany aty tsy mahazo famelan-keloka za tsy tonga any efa voavelan'i Jesosy ny heloka eo am-pandriana amen tsy firehareana sy zahozahoany zany fa zay le fahamarinana ao amin'i Jesosy mety anafotoana any maro fa zay le fahamarinana afsika ve zany satria tsy ianao no manao azy protocole fotsiny voavelany helokareo noho ny anara-masina le olona tsy nibebaka tsy ny fona fa ahoana ny azonao fa voavela ho ny heloko maloko hoe le sigara mbola any aposinao voavoaka ny fiangonana anao arehatra ao indray le sigara dia voavela ny heloko ao amin'izay ozy ianao le fampirafesana le fijangajangana mbola ao ihany fa tonga rehefa alahady hoe voavela ny helokareo mivoaka indray ianao efa mijangajanga indray halleloia be da be mbola tiana resahana fa aloha io mpetraka tsara zay hoe io azo fijaliana io anankiroa ny raha mahatonga anao voavela heloka faharoa ny azo fijaliana mahatonga anao fatiny amin'ny olona taloha dia mahatonga anao olom-baovao halleloia andraso fa rehefa avetsika sainao miresaka avetsika miresaka halleloia mahery Jesosy mahery Jesosy tena raha tonga eto zany zahatra tiana tenenina amintsika tsy resak'olombelona misy ny atao eto na hakavola amintsika na hitaona amintsika amin'ity toeran'tika hoe tsy maintsy ho tonga eto ny tena manery anay atao-ponay ianareo malala an' Jesosy ianareo mahafantatra an' Jesosy ianareo afaka mandeha rery amin'izay miaraka amin'i Jesosy hoe lasa zao Jesosy mandeha tsika fa tsy tanjona velively ny amory olona dia anangeja azy hitazona azy eto fa rehefa amin'i Jesosy tsy hanao otazy olona forinao amin'ny forina Jesosy dia aveo tazomina gejainao tsy zay fa tena hoe alalan'i Jesosy ny tsirairay avy libre ao amin'i Jesosy olonafaka ao amin'i Jesosy mandeha ran'izao tontolo zao manamparan'i Jesosy zay ny zava-dehibe alalan'i Jesosy tsika azay foana ny vavaky Paoly rehefa manoratra neo epistilindreo izy hoe mba alalan'i Jesosy nareo alalan'i Jesosy nareo
rehefa malalan Jesosy nareo tsy ho fitahana tsony zao efa Jesosy ao anatinao. Halleloja. Tiako ianao Jesosy fa tianao koa Jesosy. Amen. Raiso amin'ny finoana zany teny zany. Mety mbola manitikitika be anao zany za zany tsy hainao nininona tsony. Andramo ninoan Jesosy fotsiny, miantora amin'ny fotsiny, miantsapaza amin'ny fotsiny. Asitrapon'ny tompo mbola misy fahamarinana, mbola misy zatra mila zaraina ray amin'ny heriny toy an'izay mbola zaraintsika. Zay aloha ny fahamarinana be anankiroa. Nanomboka tary amin'le fisaorana moa izy teo ka hatramin'izao. Zay fitaria falamasina. Inoko fa nandray izay rehetra tokony ho raisina daholo sika. Ary tsy very maina nahatongavanao teto. Fa tsy ho anay fa ho an'i Jesosy. Ary nahafiry alavirana nandehananao, nahafiry alavirana nandehananao ao anatin'ny fahavitriana sy ny fifaliana noho ny fanamasina ny andehananao mody. Amen.